avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Mety amina manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mamerina mangataka ny fahafahany hivoaka vojimaika ny ponja indray Mamy Ravatomanga izay hodininy fitsaranao Maurice sy manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Mananika ny 10 volana izao no nitazomana ponja ity mpandrara ity ary mbola maro raharay andrasana fanadihadiana momba azy. Nandray ny toerany mahatale General ny Knapsazy ny tale General Vavao Soatina Betty Leon izay voatendry nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny alakamisy teo. Amin'ny ankapobeny na feno ny fepetrana napetraka mialoha sy ny nangatahany sindika ary ny mpiasa ity mpitantana Vavao ity raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Miantso ny fanjakana anao mamempona trano ny fandidina fa mindrana oditra ny maso ireo marary eto Madagasikara. Anisy hetsika greffe de cornée nanomboka tamin'ny 12 ny volana aogositra teo fa noferana Europol ihany no nisitraka izany. Tarehy marika izay ambany lavitra raha ireo tokony ho raisina ny tanana. Anisy ireo tanàna manana ny tantarany. Toerana manan-tantara rehetra eto Antananarivo ny Fokontany Andranoro Antehiroka. Fokontany izay misy ny rova nipetrahany Nenibe Ranoro. Ahitana ihany koa ilay dobony mamba nanjavona ny farany sy ny zanany lahy Rakotonanahary na Rakotomaditra. Toerana izay mbola be mpitsidika amin'izao fotoana. Araka izany, ny tantarany Fokontany Andranoro Antehiroka no entina aminao ato anatin'ny zanam-pandahara na fantaro. Eo amin'ny maresaka irasan'ny Pireneny, manodidina ny 30 no namony ainy ary manodidina ny 2,000 ny olona nafindra toerana vokatry ny horohorontany mahery vaika namely ny faritra antsinanan'ny Indonezia androany raha nitatitra avy amin'ny sampandraran'ny Pirenena misana ny fitantanana ny loza sy ny voina any an-toerana. Tamin'ny 10 mora any an-toerana no nitrangan'ny loza ary avy tao amin-dranomasina manodidina ny nosy Floré no nisy ny vohibeny. Ny antsiprian'izay no arahantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatra ny araba indray tompoko lasy tompoko vava anao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Mamerina mangataka ny fahafahana hivoaka ny vojimaika ny ponja i Mamy Ravatomanga izay hodininy fitsarana Maurice sy manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Mananika ny 10 volana izao no nitazomana ny ponja ity mpandrara ity ary mbola maro raharay andrasana fanadihadiana momba azy fanampanazavana. Ny alatsinainy 17 sy ny talata 12 aogositra 20 sy 20 avy izao no handinian'ny fitsarana atsy amin'ny nosy Maurice ny fangatahana fahafana vonjimaika nataon'ny mpisolo vava an'ilay mpandrara malagasy Mamy Ravatomanga. Misy ny resaka miparitaka sy adevitra ataon'ny mpamakafaka amin'ireo orinasa fanaovana gazety aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy Afrika fa mety ho ekena ny fangatahany ahafahany vonjimaika amin'ity indray mitoraka ity. Fa misy ihany koa ireo manambara fa ho sarotra ny anatanterahana izany no mety ho tsy fahitana intsony any Mamy Ravatomanga ao aorian'ny famitsorana azy vonjimaika. Efa manakaiky ny 10 volana izao no nisamborana any Mamy Ravatomanga tatsy Maurice. Tsy mbola vita ny raharaha-pitsarany. Mbola eo ampikarakarana sy ny fandinihana ny raharaha mahakasika azy ny fitsarana ary tsy mbola mikatona izany hatramin'izao no ny fahamaroan'ireo dosie momba azy. Tao anatin'izay 300 andro nitazomana azy izay tsy nitsahatra ny nangataka fahafana vonjimaika teo anilon'ny fitsarana izy. Ny fametrahana fangatahana farany izay napetrany ity izay hodiniana amin'ny alatsinainy sy talata ho avy izao. Nisy ireo mpamakafaka amin'ireo onjam-peo eto anivon'ny ranomasimbe Indiana sy ny sasany izay milaza
fa tsy manohitra intsony ny FCC ny fandinian'ny fitsarana ilay fangatahana na dia mbola manohitra ny famitsorana azy aza. Raha tsy aivina, nampikaikaiky ny maro teto Madagasikara ny amin'ny fanaovana ampimamba sy ny fanjakana tokana teo amin'ny fandrarana noho ny fanomezan'ny fitondrana rajoelona azy vahana izay nisy kopaka isasahana maro hoy ny mpanara-baovao. Nandositra ny ala teto Madagasikara ny tenany tamin'ireny tolom-bahoaka ny septambra 2024 ireny ka nangataka ny handalo tao amin'ny nosy Maorisy. Everiny mpamakafaka politika eto an-toerana fa ny famoahana ny Mamora Vatomanga dia aina hiteraka savorovoro samihafa eto amin'ny firenena ary ny andro rajoelona raha teo mbola mirihary ny forongony maro ny mbola miaina malalaka eto amin'ny firenena. Miandro ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy arak'izany amin'ireo dosie maro tokony hosokafana eto Madagasikara momba ity mpandraraha ity. Eo ampiandrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fitsarana Maorisiana ny alatsinainy sy ny talata ho avy izao. Misatra eo amin'ny fomba fiasa ireo tompony andraikitra mpanao fanady adiana eto Madagasikara. Hatreto tsy mbola hita izay vokatra mivaingana na nisy aza ny dina lehan'ny ministry ny fitsarana tatsy amin'ny nosy Maorisy. Fanokafana fanady adiana, fitarazoana mpanao famotorana izay lesoka goavana ho an'ny Madagasikara eto amin'ny fampiarana ny tany tandalana fa endrika tsy fahamatorana ihany koa hoarina amin'ireo kabary sy ny fanambarana maro nataon'ireo tompony andraikitra isan'ambaratongany. Nivoaka tamin'ny fahanginany ka namaly ny voamera mahalo tena misana ny fifidianana izay nampangazy ireo isan'ny tompony andraikitra amin'ny tsy fahombiazana ny fanavaozana ny lisy mpifidianana amin'izao fotoana ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Nilaza izy ireo fa tsy mbola nisy ny amin'izao endrika izao no mendrika hikarakara ny fifidianana eto amin'ny firenena. Gabin Eloa. Nampatsiahy ny andraikitry ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena amin'izao hetsika fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana tarihin'izao ny eo anivon'ny seni tsy anjaran'ny seni irery ny hazona vokatra sy ny fahadiovan'ny lisitra hoy ny nambarany Thierry Rakotonarivo fa manana andraikitra ihany koa ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny fifidianana toy ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena. Tsy ny seni irery ihany, tsy ny vaomiera mpanao fanisana mpifidy irery ihany no tompony andraikitra amin'ny fahalavorariany ny fandrafetana lisy mpifidianana vaovao amin'ny alalan'izao fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana ataontsika izao. Manana didy sy andraikitra isika eo anivon'ny antoko politika sy ny ao anatin'ny fikambanana sy ny fiarahamonim-pirenena izan-tsokajiny ny hanentana sy ny anabe ary ampahafantatra ny vahoaka manodidina antsika tsirairay avy ny fisian'izao fisoratana anarana amin'ny lisy mpifidianana izao. Nitondra valan-kafatra manoloana izay ny antoko politika ka nilaza fa tsy afaka iray petrapetra amin'ny seni amin'izao hetsika ataon'izao izy ireo ho an'ny antoko HVM nanipika mazava fa maro lafy ny tsy fahatombanana eny anivon'ny fokotany na eto Antananarivo izany na any amin'ny faritra. Antony nanamafisany ity farana fa tsy maharesy lahatra ny seni raha io endriny amin'izao io no hikiry hikarakara ny fifidianana. Tsy afaka manao zavatra tsara eo amin'ilony zavatra fa maloto. Teto faritra dia io ny isan'ny tena mbantaniny manahoana ary zany le aty fotony aty tovy amin'le zavatra resahany ao amin'ny seni fe ny ataon'ny olona atsamangaiky ny seni any amin'ny faritra lavitra tena lavitra ary mampiahy mihitsy eto Antananarivo ary any amin'ny fokotany be da be zavatra tsy mety. Ny antoko politika tsy karaha ny any amin'izany fa ny mampatoko politika azy dia jirono amin'izany fa ianareo kosa no mena andraikitra ary mikarama amin'io ahoana inona ny zavatra novaina inona ny tolotra vaovao atolotra izao fanabozana izao zany satria ny seni io anatin'ny rafitra hoe fanabozana io ao izy mbola ao fa tady amerina fotsiny eo ambonina zavatra efa tsy mety dia iny ny sesefana eto foana tsy raha olona tenitendrenareo fotsiny ireo akory dia mahavita manova mametraka ary azo tsirihana amin'ny fotoana ilaina zany fa tsy rehefa vita fifidianana zay vo azafady tsy netenele izy ianareo ane tsy tonga ny soratra anarany fa mahinona ny olona tsy tonga ny soratra anarany. Ho an'ny fiarahamonim-pirenena izay misehatra amin'ny raharam-pifidianana tsy afaka hiara-miasa sy hifanampy amin'ny seni izy ireo raha tsy mbola tanteraka ny sosokevitra sy ny fangatahana nataony namafy ny fiarahamonim-pirenena fa tsy azo itokisana ny seni raha mbola fanovana olombelona ihany no misy tolo-kevitra zay ataontsika hoe rehefa misy ny fanitsanany mpifidy andao mena ny olona ataontsika hoe le manana ny fahaiza-manao ohatra mandray amin'izany hoe iny staty ny firaisamonim-pirenena dia ao anatin'le rafitra ataontsika hoe celeureux fa ao anatin'io izy dia mpanara-maso fotsiny tena nisany angatahana hoe ovaina le lalàna fa mba tokony ao anatin'le rafitra mihitsy tsy mpanara-maso ny anjara andraikitry ny firaisamonim-pirenena
fa mba anjaran'ny firaisamom-pirenena dia le anisany mandray anjara hoe manisa manamarina hoe io tena io marina dia nisy tao anatin'izay. Mana be ny olom-pirenena ny aty amin'ny firaisamom-pirenena na dia atao ary eo ny tsy fananana hoentomanana ao anatin'izay fa ndray ny olom-pirenena mihitsy ny tsy manana fahatokisana eo anivon'ilay ataontsika hoe rafitra, satria rahana mahita teo fa ny zavatra tsy firindrany ny rafitra teo. Mbola io ihany rafitra dia tsiretina ao anatin'io fanovanany dia tavintsika ao anatin'io ary fanovanany tokony ho hita ao anatin'izay fa tsy fanovana olona. Ankoatr'izay, mitaky ny hanasaziana ireo tompon'antoka tamin'ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka ny tranga tao amin'ny seni nandritra ny fikarakarana ny fifidianana teto amin'ny firenena ny RMDM. Alohan'ny fifidianana lala-panorenana dia mitaky izahay ny fanatanterahana aloha fanadioana ny fiainam-pirenena. Noho izany tokony ho ravana aloha seny. Eny amin'ny fokontany efa misy rafitra amin'ny ministeran'ny intérieur efa manana ny listim-pifidianana sy ny listin'ny vahoaka ao aminy ary mahalala tsy anjery ny olona petraka ao aminy. Noho izany fandaniam-bola fotsiny le seny. Rehefa averina any amin'ny intérieur ny fifidianana ny fikarakarana fifidianana dia tokony enjehana araka ny tokony ho izy ny mpanakolokoly mpanodikodina ny safidim-bahoaka tokony asaziny zany hialana amin'ny gavoralaka nisy teo aloha mba tsy ho fandaniam-bola mpanjakana fotsiny koa ny atao eo. Antoko politika sy vondrikery samihafa eto amin'ny firenena no tsy resy lahatra amin'ity sy ny ankehitriny ity. Ny olona fotsiny niova ho izy ireo fa ny rafitra sy ny lalàna rehetra mifehy azy mbola ny teo ihany no teo. Tsy ny fanovana olona no vahaolana fa ny fanovana ilay rafitra mihitsy ho nipisehitra ao anatin'ny fifidianana. Feiny, saika manakina ny seni amin'izao endrin'izao avokoa sy ny fomba fiasany ireo mpandray anjara sy ny mpikatroka amin'ny tontolon'ny fifidianana. Tsy nisy niova ny tokotany-pifidianana fa ireo nahafahana nanao hosoka sy ny halabato tany aloha ihany no misy amin'izao fotoana toy ny rindram-baiko na ny logiciel izay efa tsy natokisana hatr'izay. Nanamafy ireo mpisehitra avy amin'ny firehana samihafa fa ilaina ny fanadiovana ny tokotany-pifidianana mialoha ny hikarakarana ny fifidianana, hisorohana ny hosoka sy ny halabato ary ny tsy fahatombanana efa nitranga tany aloha. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanovana ny lalàna mifehy ny fifidianana vao tokony hiroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto amin'ny firenena raha tiana ny hisy any fifidianana madio sy mangarahara ary azo itokisana. Nandray ny toerany mahatale jeneraly ny KNAPS ny tale jeneraly vaovao Soatina Betty Leon izay voatendry nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alakamisy teo tamin'ny ankapobeny nafeno ny fepetrana apetraka mialoha sy nangatahany sindika ary ny mpiasa ity mpitantana vaovao ity raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany ny vokatra sy ny fanatanterahana ny asa-pahitsina sy ny fanatsikafona momba ireo vola ny paritaka sy nanjavona teo anivony ity orinasa-panjakana ity no isany miandry azy ho iatrany ny sindika fanampanazavany. Nazo tale jeneraly vaovao ny KNAPS ka ny ministra teo aloha Florent Soatina Betty Leon no voatendry hisahana ny andraikitra araka ny tapaky ny filan-kevitry ny ministra ny alakamisy teo ary ny pitrin'io ihany no nirosona ny famindram-pitantanana. Tale jeneraly vaovao izay hamaha ireo olana samihafa toy ireo vary mangatsika maro tsy nahitany tohiny ankoatra ny olana ara-pitantanana izay nampitaraina matetika ireo mpiasa. Fotoana izao tokony hanarenana ireo lesoka sy ny tsy fahombiazana rehetra nisy hatr'izay ho mifanaraka amin'ny fanavaozana ankehitriny. Isan'ny andrasana ao anatin'izany ihany koa ny hitohizan'ny fanadahadena sy ny fampahafantarana vaovao farana momba ilay raharaha vola 1.7 miliara ariary ny fanarahan'ny KNAPS sy ny SMGD niaraka tamin'ny komina Antananarivo renivohitra hoy ny teo anivon'ny fisemare na ny fiombona ny syndicat ny mpiasa malagasy révolutionnaire. Misy zavatra tsy maintsy vana ao anatin'ny eo anivon'ny KNAPS na dia ataontsika resaka mpiasa ihany resaka fanarana rakaza satria reny hitantsika reny mizara anankiroa ny contrat de travail mpiasan'ny KNAPS, ao ny fezin'ny RGP, ao ny fezin'ny ICP. Inona zany fa ilay DG vaovao zany hitondra vahaolana mahany olana reny resaka SMGD reny tsy dia fantatra mazava tsara hoe aiza ho aiza ny fomba namerenana ilay vola. Izay zavatra izay zany inona zany fa ny DG vaovao zay nahita vahaolana solution makasika an'ilay vola miparitaka izay mandehandeha any dia inona ihany koa zany tsy verina reny ataontsika hoe everitsika hoe erera atsoina saly an'izay nandritra an'izay fitantanana angaminy indro
roa taona zay raha-diso fa tena kinapo samy endriny vaovao fitantarana madio anjakandrara sy ny hitsy. Raha ny traikefa sy ny fahaiza manao nyity tompona andraikitra vaovao ity mafeno ny fepetra ny otakiny sendika ary antenaina fa hamahy ireo olana maro eo anivon'ny kinaps. Tao anatin'ny fotoana zay lavalava ihany dia nisy fahabangana ny toeran'ny Italie Générale teo anivon'ny kinaps izay azo lazaina fa niteraka olana izany ka dia tsara ny fanapahan-kevitra zay noraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny nanendrena ny Italie Générale. Mahafeno ny fepetra sy ireo masontivana izay notakina ho amin'izany toeran'ny Italie Générale zany ny Italie Générale zay notendrena. Koa ny rarina dia mba hizotra tsakany sy andavany tsara ny asa izay ho vinavinaina ho fampiroboroboana io knapsa io. Amin'ny mahasampandraram-panjakana miandraikitra ny fiarovana ara-tsosialy ny mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny knaps takena hatrany ny hisiany fitantanana mangarahara toy ny fisotrondronono ny tambikarama ho an'ny fianakaviana ary ny fiantohana sy ireo tamberin'andraikitra samihafa. Lafomba hafa mihitsy indray fety kristianina kalazan'ny fiangonana katolika manokana ny Assomption na ny fampiakarana ny Masin'i Maria ny danitra isaky ny 15 ny volana Aogositra nahitana fanompoam-pivavahana maraina sy hariva avokoa androany ireo fiangonana katolika. Ny andro ny 15 ny volana Aogositra izay mitovy amin'ny andro alahady na dia andavanandro azy ka voadidy ho amasinina totsiny rina tahiry. Ny Assomption na ny fankalazana ny nampiakarana ny Maria any an-danitra izay ankalazany ny fiangonana katolika isaky ny 15 Aogositra dia fety lehibe tahaka ireo fety kristianina rehetra ankalazany ny fiangonana katolika. Arak'izany, misy fanompoam-pivavahana sy lamesa avokoa ny fiangonana katolika androany nanehoana ny fanajana any Masina Maria. Araka ny fanazavana, hatramin'ny taonjato voalohany no nisy ny lovatsofina sy ny finoana kristianina momba ny fiafaran'ny fiainan'ny Maria teto an-tany. Na dia tsy nilaza ny amin'ny antsipriany aza ny Baiboly ny fomba nifarana ny fiainan'ny Maria dia nitombo tsikelikely tao amin'ny fiangonana katolika ny finoana sy ny fankalazana manokana azy. Araka ny finoana katolika romanina, i Maria rehefa vita ny fiainany teto an-tany dia nakarina any amin'ny voninahitr'Andriamanitra, vatana sy fanahy. Tamin'ny 2 Novambra 509 no nanambaran'ny Papa Pie faha-12 fa dogma katolika ny fampiakarana ny Maria any an-danitra ka lasa fampianarana tsy maintsy inoan'ny kristianina katolika izy io. Ka ny 15 Aogositra no nofidiana ho andro fankalazana satria efa nisy ny lovatsofina tranainy tao amin'ny fiangonana Atsinanana sy Andrefana nampifandray io daty io. Ara-panjakana eto Madagasikara, ny 15 Aogositra na ny Assomption dia voafaritry ny lalàna mifeny asa ho andro tsy fiasana nefa andraisana karama. Eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana, miantso ny fanjakana no memempona trany ny fandindina famindrana hoditra ny maso ireo marary eto Madagasikara. Nisy ny hetsika grève de cornée nanomboka tamin'ny 12 ny volana Aogositra teo fa noferana ho 20 ihany no nisitraka izany. Taremarika izay ambany lavitra raha ireo tokony ho raisina an-tanany Kabailwa. Navery ny fitondrana fanavaozana indray ilay hetsika fandindina famindrana ny cornée na ny hoditry ny maso ilay antsoina hoe greffe de cornée ao amin'ny sampandrara na ny service d'ophtalmologie ao amin'ny hôpital CHU Gera rehefa niato nandritra ny 2 taona nanomboka ny 12 Aogositra ny hetsika tamin'ity taona ity ary haharitra 2 herinandro eo hatreto manodidina ny folo efa vita fandidina raha ny fanadadiana natao antony mahatonga ny marary mila fandidina ny abcès de la cornée ny ratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana ary ny kératome évolutif. Araka ny fanazavana dia tsy mbola afaka maka cornée avy amin'ireo mpanome taova eto an-toerana i Madagasikara ary mbola voarara ny lalàna eto amintsika raha teo ny fanaovana prélèvement ka ny fiarahamiasan'i Madagasikara sy ny Banque de Cornée en Lyon France tamin'ny taona 2010 no nahafahana natanteraka izany. Ny Association Santé de Développement International no mikarakara an'ireo greffon ireo tsy ho simba ary mandefa folo hatramin'ny 20 eo isan-taona aty Madagasikara. Ny nahaterahan'ilay fiarahamiasa dia tany amin'ny taona 2012 tany zany natsikaritra ny ao Banque de Cornée fa isaka ny volana ho fandehanan'ny dokotera fa samy manao vacances dia tsy misy ny greffe de cornée any amin'ny zareo. Dia nefany ny cornée ny donation zany dia mitohy
don ny récoltan'le organe zany toy foana mandritra ny taona fa tsisy hoe rehefa vacances dia tsy misy dia noho izany zany lasa misy cornet tsy miasa zany mandritra ny période-ny vacances any amin'ny zareo dia mijery zareo zany hoe iza ny firenena mety mila dia mba ny soumettre zany Madagasikara tato avy tamin'ny alalan'ny service d'ophtalmologie hoe manana ka izahay marary tokony hisitraka nireny greffe de cornée reny fa noho tsy fisian'le lalàna sy tsy fahafahana manao azy eto Madagasikara dia voatery manao évacuation sanitaire ny marary ka isaky ny volana ho izy io dia nisy foana depuis 2012 ny tsy nampisy azy sao dia le période-na Covid fa rehefa vita le Covid dia ndeprendre kely le izy fa rehefa avy eo dia nisy fanakanana kely avy aty amintsika misy problème kely avy aty amintsika zany dia niatro kely le izy tao anatin'ny roa taona teo fa tamin'ity taona ity kosa dia noraisin'ny fanjakanao priorité zany nanao nisomia ny convention io dia niverina indray le convention araka ny fanazavana tsy maintsy mandalo fizahana sy fitiliana aloha ny marary vao afaka misitraka na tsy ny greffe de cornée na eo aza izao hetsika fantidina izao maro ireo marary miandry fitsaboana noho ny fisian'ny fetra folo ka hatramin'ny roapolo greffon izay ihany no azontsika le izy moa tsy hoe tonga le marary dia tonga le greffon dia zay isika vao isafidy marary fa efa manana liste d'attente izahay misy ny unité spécialisée amin'izay resaka cornée zay ny ophtalmologie ato amin'ny HGRA ka ireo marary izay hita amin'ny consultation famille ny greffe de cornée io dia miditra ao anatin'ny liste d'attente na patient atao an'izay hoe greffe de cornée izay zany hoe validé na ny indication hoe tena mila an'ilay greffe de cornée tokoa ve ilay marary misy analyse mety atao tonographie jerevana hoe tena mila an'ilay izy sa olana hafa ny mahazo an'ilay maso mbola hita ve le maso raha atao an'ilay greffe de cornée sa tsy rehefa validé izy zavatra izay dia miditra ao anatin'ilay liste d'attente ilay marary rehefa tonga ny fotoana hoe tonga ny greffe dia eo amin'izay izahay zay vao miantso an'ireo marary dia zay tsy vao antsony amin'ity taona ity ohatra dia miandriny manaraka indray raha ny tamin'ity taona ity manokana zao no resahana dia mbola misy marary eo amin'ny 80 eo no miandro io greffe de cornée io zao ny eto Madagasikara. Araka izany misy ireo efa niandry ampolo taonany tamin'ireo marary mila fitsaboana ao anatin'ilay liste d'attente ity marary iray ity zao ohatra efa tany amin'ny taona 3 izy no nila fitsaboana maso fa amin'izao taona 4 izao vao nisitraka fitsaboana. Fiainako taromizao hoe tsy mahita tsara. Mahafinaritra aloha satria anao mba dia hita zavatra tsara dia filoha daholo hitanao rehetra na ny lalana ny surtout midina tohatra tena sahirana dia mamaky soratra zany tena tsy mahita mihitsy tsy mahita panneau tsy mahita ninina fa dia mandeha amin'izao fotsiny dia ny fandraisana tato mahafinaritra be daholo ny ekipa dia mahafinaritra zareo mitsaritsara mikarakara tsara mihitsy tena nafinaritra tena afapo mihitsy. 80 hatramin'ny 90 minitra eo ny faharetan'ny fandidiana arakaraka ny fahasarotan'ny tranga araka ny fanazavana ny greffon no memempona fa ny saran'ny fandidiana sy ny fanafody dia mbola zakain'ny marary avokoa antony anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondram-panjakana handray an-tanana sy hijery ny fomba hahatonga azy ho fitsaboana memempona hatramin'ny taona 2010 ny siany hetsika izay matratra 700 eo ny malagasy efa nisitraka greffe de cornée. Eo amin'izay lafy ny fitsaboana izay atrany olana lehibe eto Madagasikara ny fiantrehana ny omamiadana na eo amin'ny lafy ny fitsaboana izany na eo amin'ny fandraisan'ny fiarahamonina ireo marary na eo aza ireo ezaka natao fanamafisana ny fitsaboana ilaina ihany koa ny fanovana ny fomba fijery sy ny fanohanana ireo olona voan'ity aretina ity malona izany manamafy ny antso amin'ny firaisan-kina sy ny fanintanana ny Espoir Rose de Madagascar fanampanazavana. Araka ny tombana navoaka ny Globokane tamin'ny taona 2024 olona mahery ny 4 no nahitana tranga vaovao olona voany omamiadana teto Madagasikara ary mahery ny 400 no namony ainy noho io aretina io. Mbola lavitrezaka ny sehatry ny fitsaboana omamiadana eto Madagasikara raha ampitahaina amin'ny firenena any ivelany hoy ny Espoir Rose Madagascar. Ankoatra ny fahasarotana amin'ny fahazoana fitsaboana sy ireo fitaovana ilaina, maro ihany koa ireo olona voany omamiadana no miatrika fanilkiliana eny anivon'ny fiarahamonina. Tsy mitovy araka izany ny fomba fandraisana sy fanohanana ireo olona voan'ity aretin'ity eto Madagasikara sy any amin'ny firenena hafa. Tena mbola lavitrezaka.
raha mbola eto Madagasikara mbola lavitrezaka efa misy ihany a fa tena mbola lavitrezaka be le resaka prise en charge vao nahafantatra ianao hoe a vao un cancer du sein dia voalohany indrindra betsaka ny olona tonga dia tsy hita manana ny antony izy tsy amezatsiny anefany a mafy be izay zavatra izay vao un cancer zany vao maheno cancer ianao dia efa totongana ny fiainanao e totongana daholo ny tany aman-danitra any ivelany nefa vao hoe tratry ny cancer ianao a dia ny olona manantona anao hoe eto izahay anohana anao resaka fanohanana fotsiny no tenaiko fa mbola lava be fa manjary ela be tsika tonga ny olona tonga dia manantona anao tena manantona anao ary misy fikambanana maro tena manantona anao a reto izahay afaka manolotra anao a ny fomba rehetra ahafahanao a mikarakara ny taratasinao a amin'io resaka cancer io ankoatra ny fitsaboana ilaina ihany koa ny fanohanana ara-pihetsepo ara-tsaina ary ara-tsosialy raha ny fanazavana hatrany anisan'ireo omamiadana mahazovana eto amintsika ny omamiadan'ny vozon'ny tranonjaza ny omamiadan'ny nono ary ny omamiadan'ny prostate hatramin'izao tsy nahitana taritra vaovao sy mazava momba ireo atotanisa tao aoriana ny taona 2024 ka ilaina ny fanamafisana trano ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny vahoaka mahakasika ny fanilikiliana ireo olona voan'ny omamiadana eny anivon'ny fiarahamonina ny fiara-miasa ny fanohanana ary ny fandraisana anjara ataon'ny tsirairay izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fiainan'ireo olona miady amin'ity aretina ity miantso ireo orinasa andrim-panjakana mpiasa amin'ny fahasalamana fikambanana haino aman-jery ary olom-pirenena noho izany ny Espoir Rose Madagasikara hiara-hiditra ao anatin'ity hetsika firaisan-kina ity ianjadiny ny erisetra ara-tsaina ny 770 ny ankizy eto Madagasikara vokatry ny fomba entin'ireo olon-dehibe sy ireo mpifanerasera aminy izay maneho fanambadiana sy fanabadona no isan'ny mahatonga izany hoy ny mpanabe ara-piarahamonina tranga izay miteraka fikortanana ara-tsaina ary mety hitarika famoizam-po raha tsy misy fandraisana andraikitra ara-potoana ontso fifaliana Anodidina ny 770 ny ankizy hiara-ny erisetra ara-tsaina eto Madagasikara izay matetika tsy hita maso ary tsy misy fantatra araka ny fanadihadiana sy ny antotanisa navoaka ny UNICEF na ny Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Miseho amin'ny endrika maro ny erisetra ara-tsaina ary hita matetika eny anivon'ny tokantrano sy eny an-tsekoly ary eny anivon'ny fiarahamonina. Miseho amin'ny tsy fahafahana manome lanjany tena ny fikorontanana ny fihetsepo ary mety ho tonga amin'ny areti-tsaina sy ny famoizam-po ny ratra sy ny takaitra avelany. Tena hoe masonay hoe mifampiresaka amin'ny fomba madio tsisy ratra tsisy mitondra takaitra ny amin'ny tsirairay ihany zany dia rehefa mahay ny tenany izy tsy miteny ratsy ny hafa dia aveo iny mepita ny amin'ny olon-kafa mepita zany rehefa manao teny tsara amin'ny olona anankiray fa tsy manabadibado tsy manambany tsy manoba voakitika daholo zany manodidina anazy aloha dia ireo olona manodidina anareo koa mianatra ireo amin'ny hoe ahoana ny fomba firesahana amin'ny fomba madio ahoana ny fomba firesaka amin'ny olona hafa mba tsy handratra anazy dia aveo tsisy olana. Tsy fandray matetika ny hoe erisetra ara-tsaina raha oharina amin'ny erisetra ara-nofo sy ara-batana. Matetika miainga amin'ny erisetra ambava, mivadika ho erisetra ara-tsaina izay vao mitarika amin'ny erisetra ara-batana. Ankoatr'izay, namoaka mpanabe ara-piarahamonina miisa 570 ny ONG omena ka ampianatra ireo ray aman-dreny eny anivon'ny fiarahamonina, anabe ary hanome lanja ny fahasalaman'ny sain'ireo mpianatra any an-tsekoly. Dia ny vaovao indray no hoentsika amin'ny sento vetivety eo anatin'ny doka fohy sy mbola sanam-pananjanena tompoko lahy sy tompoko vavy tsy saraka aminay. Pourquoi acheter occasion quand vous pouvez vous permettre un neuf? Tibuta, la nouvelle marque de laptop fiable, rapide et performant. Tibuta, vous aussi vous pouvez vous le permettre. En vente chez Cosmos, distributeur Uditech. Fotoam-piala sasatra feno fifaliana miaraka amin'ny Canal Plus. Hatramin'iraika amin'ny 30 aogositra, 30 andro amin'ny chaîne rehetra no azonao rehefa manao réabonnement amin'ny alalan'ny Mobile Money. Ankafizy ireo fandaharana mampirenika anakavy. Pardon, vous pourriez arrêter s'il vous plaît? Je peux vous déposer? Tsy misaraka izany. Jean, ça se passe mal.
Totra fa ataoko mahita io. Ça. Il est à moitié humain, à moitié saucisse. T'es prêt à l'action. Aza tara azy aloha avy amin'ny alalan'ny mobile money indray abonnement anao fa 3 andro amin'ny chaîne rehetra ny eno azy hoe Belukube si be karazany misy fono mafisy mateza vidiny mra kalitao lavra mazakara vonin matanzaka Garda si mafino mateza si matanzaka wani pianatra nani papsianatra Calligraphe fampiasa ny rehetra 10 taona zay inona reny atao loka e Combo 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 Azy fandriana dian'izao eny amin'ireo toeram-pivarotana Farm Shop na Shop LFL akaiky anao sy eny amin'ny tsena rehetra misy famantarana combo. Retrouve dans tes magasins habituels les 40 couleurs et les feutres Big Kids, les ardoises et marqueurs Velleda, les correcteurs Tipex, les crayons Écolution et les stylos Big Crystal. Vive la rentrée avec Big! Maninona ary ny olona rehetra mivoaka vato aminareo ny fotsy be daholo ny nifiny Ny tsiambaratelo dia ny Sanidon. Lay dentifrice manafotsy sy mampangirana ny nify. Andramo dia ho hitanao ny vokatra azo avy aminy. Sanidon, lay dentifrice tsy mitovy amin'ny hafa. Manadio sy manafotsy tsara ny nify ary manamanitra ny atovava mandritra ny tontolo andro. Dentifrice Sanidon, blancheur et fraîcheur au quotidien. Distributeur Uditex. Belukube si be karazany misy fono mafisy mateza vidiny mra kalitao lavra mazakara vonin matanzaka garda si mafino mateza si matanzaka wani pianatra nani papsianatra Calligraphe fampiasa ny rehetra 10 taona zay Briquet de trop. Karazantelo briquet, briquet de trop misy fato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Napetraka isika malagasy mila mamokatra aingana sy tsara ny mpamokatra araka izany. Eo am'sehatra ny fambolena sy ny fiompiana dia lasa fitaovana tsy afa-misaraka amin'ny fambolena ny motoculteur. Miainga hatrany amin'ny fiasana ny tany zany hatrany amin'ny fanodinana ny vokatra. Faritra marimarina Madagasikara no efa mampiasa ny motoculteur Agriplus. Mafy sy mora kojakojaina izy reto. Moteur diesel mitsitsy no mampandeha azy. Manomboka amin'ny 540 hatramin'ny 20 chevaux no anananay. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azo safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelana hafa. Azo andalorana. Azo atao coussin ana-canapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany. Tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Matatry soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka.
dia tongava rahaliana fa misy refizetiny tiako jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C jimina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany jimina avy agny Europe amle tegna top mina mety aminah. T'es pas prêt? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Yes. Dia tavaverina soma tsara to anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao indrasika amin'izao fotoana izao averina hatrany ny araba tompoko lasy tompoko vavy mbola sanam-panajana ianao tsy saraka aminay tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ny vidim-piainana ankehitriny ny solopaladi ray alina ariary raisy ireo mpitsara-panampy eo anevy ny fitsarana raha nanambaran'izy ireo didim-pitondrana efa tamin'ny taona 7 no mamaritra ivolo io ka iantsony ny fitondram-panjakana irosona amin'ny fanitsiana izany hoy ireo mpitsara-panampy fanampanazavany. Olon-tsotra ivelan'ny mpiasan'ny fitsarana fa nahavita fianianana no manampy ireo mpitsara mandray fanapahan-kevitra amin'ny didy izay avoakan'ny fitsarana izay antsoina hoe assesseur na mpitsara-panampy. Olona nitsongaina avy any amin'ny fiarahamonina atolotry ny lehiben'ny distrika na atolotry ny ben'ny tanàna na commune alefa any amin'ny filohan'ny fampanoavana amin'ny fitsarana mbaratonga ambony. Misy voamera manao ny lisitry ny fanomanana ny olona hanao ny asan'ny mpitsara-panampy. Ny mpikambanao ny ray tendren'ny filoha voalohany ao amin'ny fitsarana ambony, ny ray tendren'ny papanoa ambony ary ny sasany tendren'ny lehibe ny faritra. Didim-pitondrana avoakan'ny ministry ny fitsarana no manendry ireo mpitsara izay mivoaka ao amin'ny gazety mpanjakana. Fa zay reto zany solotena ny assesseur eto Mahajanga eto zany. Ka ny antondianay ty tsy grève, tsy fitokonana fa fangatahana ho alefa ho eniny filohan'ny fanavaozan'ny républicaine Madagasikara amin'ity tambiny asa vita ity na indemnité zany ho an'ny assesseur eto Madagasikara. Fa izy ity tamin'ny 31 décembre 2009 zany ny ferana ho 10 000 ariary isaka ny andro fitsarana. Ka izahay zao dia mangataka tobo, mangataka hanavaozana ty indemnité-nay ty fa tena efa tsy miteny amin'izao fotoana izao. Zahay avy any amin'ny Sautenois zao voahantso hanao fitsarana any amin'ny cour d'appel mandoa bajajy anankiray zahay 3 arivo. Avy eo tonga eo indray mbola tsy tonga ny namana sasany emotra arivo amin'ny roa tsy afaka hamonjy tsony. Mihinana sakafo zay dia efa tapitra ny ray alina iny tsisy anaovana iverenana tsony. Ka mangataka mitalao aminao zahay eto Mahajanga ny tompony fangatahana fa dia mangataka ho an'ny Madagasikara manontolo. Olona tsara fitondrantena tsy mitanila amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra ao anatin'ny fanatanterahana ny asa sy andraikitra iantsoroany no voasafidy mandrafitra ny mpitsara-panampy. Dia rehefa misy ny fanatrena fitsarana eo amin'ny salle d'audience dia samy mamoaka ny hevitry ny eo aby mametraka ny fanontaniana na ny lehibe ny fitsarana na ny fampanoavana na ny solovava indrindra fa ny assesseur tsara-panampy. Rehefa misity ny fitsarana igny dia mivoaka ny rehetrarehetra dia miara-mandinika an'igny ao ny mpitsara sy ny mpitsara-panampy manao ny ady hevitra. Ohatra ny fahitavanareo n'ity dossier ity, zay vao samy mamoaka ny hevitra amin'izay dia ny zavatra tapaka eo no avoaka ny fitsarana. Isaky ny fiandohan'ny fotoam-pitsarana iray no anaovana fisariana ny anaran'ireo mpitsara-panampy miainga amin'ireo anarana voatondro amin'ny didim-pitondrana nataon'ny ministry ny fitsarana. Mandinika ny raha miaraka ny mpitsara voatendry rehetra ao amin'ny efitrano fisainana ary manapaka ny didim-pitsarana ho raisina
mialohan'ny famoahana azy ampahabe maso. Natolotra ny orinasa Star ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny fanalahidy zaridaina filao au bord de la mer Mahajanga taoriny ny fahavitany ny fanamboarana omalina nandritra ny fanokafana ofisialy ny Star Tour destination familiale no nanatanterahina izany ity toerana ity izay ahitana kianja filalaovana basketball sy ny toerana natokana ialana ireo ankizivory fa ihany koa toerana fihinanana mosakiky eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga Kolo Mahajanga. Niova endrika vaovao be ny espace filao eto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga izay toerana fanta-daza amin'ny fivarotana mosakiky sy karazana tsakitsaky ary zava-pisotro vokarin'ny orinasa Star. Trano eva iray lehibe sy latabatra seza miisa 130 ary kianja filalaovana baolina baskety no natolotra ara-pomba ofisialy ho an'ny mponina Mahajanga ny andro ny 14 volana Aogositra izay nifanindran-dalana ny fisokavan'ny Star Tour destination familiale eto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga. Androany no nanokafana no nisokafana officiel zany le filaos dia en même temps kotsika manokatra officiel na Star Tour zay manomboka androany rapitso sy atramilahady ny artiste sabotsy sy lahady ny tena eo fa androany zany ataontsika hoe échauffement dia manasantsika rehetra rehefa feo efa misokatra izy zany rehefa feo ny ankoatran'izay mamarantsika lahady ny Star Tour deuxième édition ngamany taorina elaela tsy nanaovana iny donc afinaritra be fa tongava daholo. Tanàna madio ny idirantsika eo dia tanàna madio ny voantsika eo efa misy ihany ny rafitra zay efa napetraka iny araka amin'ny mpikarakara misy sécurité maromaro efa nentina eo civil misy ny force zay isorana ny gendarme sy ny police miara misalaha aminay eo koa ny commune eo akaikina eo akoatra ny mpiasan'ny agence eto Mahajanga ho tandrovana tokoa ny fahadiovana ary tena ho sarotiny izahay amin'ny resaka fahadiovana. Ohatra ny ataonay isaky ny manao Star Tour tanàna madio ny idirana teo dia lahady ariva vita io latsinainy maraintsika efa madio efa voasasa daholo hatramin'ny arabe. Etsekilany nanamafy ny commune Ambonivohitra Mahajanga fa hoentitra amin'ny fanarana maso ny fikojakojana ny fotodrafitrasa izay no meny orinasa Star ity. Ny commune Mahajanga dia nanao ny antsoa-zavatra niezaka nanao ny atotan-taratasy rehetra ka vita manaraka an'izany ny contrat sy ny règlement intérieur mamehy an'ireto mpivarotra ireto. Voasoratra ihany koa ny isan'ny fitaovana izay ampiasaina satria mipetraka ho fitaovana amin'ny Star sy ny commune ihany ny fitaovana ka raha ohatra ka miala ny mpanjifa iray dia mijanona ho an'ny commune sy ny Star ihany zany fitaovana izany. Voasoratra ara-dalàna ny rehetrarehetra ary nakasitraka n'izay toromarika napetraka izay ihany koa ny mpivarotra ho tombotsoany rehetrarehetra. Fotoana iray iarana mankafy ifaliana miaraka amin'ny mpianakavy ny hetsika Star Tour izay karakarana orinasa Star eto Mahajanga izao ny andro ny 14 fa 15 fa 40 volana Aogositra eny amin'ny bord de la mer. Manome tolotra miavaka maro ny Hôtel Family ao Tomasina amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao isan'izany fihenam-bidy ho fanomezana fahafampo ireo mpivahiny samy azo ny anjarany na ny isam-batan'olona na ny fianakaviana izay misafidy ny Hôtel Family hoy ny tompon'andraikitra Kolo Tomasina. Tsy mitsahatra manome fahafampo ireo mpanjifa tonga eto Toamasina ny Hôtel Family amin'izao fialan-tsasatra izao misy ny fihenam-bidy ho an'ireo misafidy ivahiny ato amin'ity hôtel ity. Mampiavaka ny Hôtel Family ny fahadiovana, filaminana ary ny fandraisana. C'est ato amin'ny Hôtel Family dia vognona andriana retanteraka amin'izao akatoka ny vakansa zao. Ho anareo izay hoe hagnano vakansa na hoe avy nagnano vakansa ka sendra hoe mandalo atamatafeketo fogna dia mandalo avy aminay akato na le tsy magnano vakansa ary fa ohatra hoe samy atamatafy fogna ka hoe hitady hôtel tsara mba hagnano fiainana kely mandalo avy aminay akato fa tegna mahafapo anareo satria zay olona nandalo to aminay takato tsy maintsy misy retour fogna satria tegna hoe mahafapo fandraisana mahafapo chambre anay mampiavaka anay moka na chambre 40 000 ariary na chambre 60 000 ariary na 120 000 ariary sans misy rano mafana sans misy télé sans misy wifi ke mandalo avy reo fa tsy hanignainanareo ko andalo akato nareo zay koa afaka maname réduction anareo afaka ifampiresagna tsara zay dia aminay akato koa tsisy atahoragna parking fa assuré tegna assuré parking anay akato dia toeragna hitanganay moka
ambadika ny école PP Beryl Rose Antanambo 5 na hoe ampitany hôtel Oriental. De aminay akato koa tegna mampiavaka ananjy na tapaka jiro mandeha groupe. Tsisy raha tahoragna aminay akato na hoe tapaka jiro ahoana zany koa tapaka jiro nareo. Tsisy fatapana jiro zay akato fa mandeha fogna jiro aminay akato. De mitonga fa tsy anignainanareo ty numéro azahoagnanay 038 08 844 38. Tsy dio fa afapo tanteraka nareo zay afaka magname sakafo anareo koa moka raha ohatra hoe ka hicommande sakafo nareo managna menu manokagna mihitsy zay ke mandalova fa tsy anegnainanareo tegna ho afapo tanteraka nareo voaka akato ary tsy maintsy hoe mbola agnategna hierigna araka ke satria tegna tsara fandraisagna ato. Manomboka amin'ny 4 alina ariary ny fivanianana ato amin'ny Hôtel Family Toamasina. Mora ny sarany ary mahafapo ny tolotra sy fandraisana hoy Hortensia, isan'ireo ny vahiny tato amin'ny Hôtel Love Family. Nanao vacances taty Tamatavy zay dia nanjifa ny Hôtel Love Family zay sy ny fianakaviako dia tato amin'ny Love Family zay tamin'ny chambre familiale dia misy ny grand lit, petit lit, ny lakozia personnel, ny eau chaude, ny terrasse koa malalaka, ny tsara daholo hatramin'ny vue rehetra, ny eto Tamatavy koa moa tsara raha teo dia tena hoe afapo zahay tamin'ny fandraisana sy ny fahadiovana rehetra. Aza misalasala intsony ary rehefa tonga eto Toamasina ka hitady trano fandraisam-bahiny vonina andray anao ny Hôtel Love Family. La fomba vahoafa mihitsy indray anamafisana ny fandraisana anjara ny vondron'olona sy ny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony amin'ny fiarovana fano sy ny alahonko loaran'ny karena sy fidiram-bola maharitra. Nisongadiny io nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fano sy ny alahonko tany amin'ny faritra Sofia izay ny farana andro ho an'ny Fabrice Razana Jaibe. Dimy amin'ireo karazana fano na soka-dranomasina 7 misy maneran-tany no hita ato amin'ny ranomasin'i Madagasikara. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fahaveloman'ny tontolo an-dranomasina ny fisian'ny fano. Mitazona ny hatsaran'ny récif corallien, ny soka-dranomasina, ahafahan'ireo zava-manan'aina sasany mivelona tsara ao anaty rano. Manana anjara lehibe amin'ny fiarovana ny morontsiraka sy ny fiovaovan'ny toetrandro kosa ny alahonko izay anisan'ny toeram-ponenana sy fitombon'ireo karazany zava-manan'aina an-dranomasina maro isan-karazany. Manamafy ny ezaka fiarovana ny fano sy ny toeram-ponenany ary fanohanana ireo vondrom-piarahamonina mivelona amin'ny jono sy miankina amin'ireo arena voajanahary an-dranomasina ny ministeran'ny tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny tetikasa alafano. Tetikasa maharitra 5 taona, tanjona ny fanatsarana sy famoronana faritra rovana, ahafahana mitahiry ireo karazany zava-manan'aina sy arena an-dranomasina. Eo ihany koa ny fampandraisana anjarany ireo vondron'olona ifotony miaraka amin'ny tompon'andraikitra voakasika amin'ny fiarovana ny arenina voajanahary. Sehatra tsy miankina dia manana anjara andraikitra lehibe amin'izany hoe fiarovana ny arifano sy ny fiarovana ny ahi-dranomasina zany dia hoe ahoana no ampifandraisana amin'izy ireo an'ireo mpiantsehatra sehatra ataoko hoe ireo olona ny fotony ireo ONG ireo mpitantana mba hisy ilay efa voalaza teo hoe fidiram-bola maharitra na tsy otrony arany tetikasa zany dia misy foana ilay fidiram-bola maharitra ny arina ary ny anankiray manaraka dia hoe ny ahi-dranomasina ihany koa mitovy ny alahonko izy io anisany tena mitroka ilay ataontsika hoe entona mangeja fanana ilay carbone zany dia hiditra ao anatin'izay le hoe carbone bleu zay famora volanan'ny rafitra ahafahana misitraka ny fidiram-bola maintso amin'ny fidirenany hoe carbone crédit carbone amin'ny alalan'ny alahonko sy ny ahi-dranomasina ihany koa ny tetikasa. Nisedra olana ny fitantanana ny fano sy ny alahonko tato anatin'ny 10 taona. Efa miroso amin'ny fametrahana vahaolana ny ministeran'ny tontolo iainana ankehitriny. Vahaolana mifototra amin'ny teboka 3 ao anatin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fametrahana lalan-tsaina vaovao miompana amin'ny politika mpiarovana oloha rangon-karena. Mila fiarahana miresaka na dialogue social ary mila koa rafitra mahomby iarahana ty fotony dia ny vondrona ny fotony ny commune ny faritra zany rehetrarehetra zany tokoa dia anatin'ny fijery lavitra napetraka ministera tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy ny amin'ny toko 3 lazaina teo ny fametrahana fotodrafitra maitso io alankoko zany anatin'ny fotodrafitra maitso ny fametrahana koa ireo atao hoe velon-tena izay ampaharitra
mba tsapany aty fotony mba tsapany tsirairay ny voaka zay voakasika fa mitondra zavatsoa mitondra loharanombola mitondra haina vao afahany mivelona sy mitantana mandray anjara tokoa ary mandray anjara tanteraka amin'ny fiarovana ireo zavaboary ireo zavamananaina ireo hala anisan'izany alaombo no tanterana tany Analalava faritra Sofia ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fano sy ny andro iraisam-pirenena ho an'ny roa ivoary ny 14 sy androany 15 aogositra 2024. Etsika ny arany ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, ny ministera ny jony sy ny toe-karena manga, ny faritra Sofia sy ireo tompona ndraiky mpanjakana eny fotony sy ny mpiara-miombina antoka ary ny vondrom-piarahamonina. Fotoana izay nanamafisana ny fanentanana sy ny fampandraisana ndraikitry ny tsirairay amin'ny fiarovana ny fano sy ny alina onko. Anisan'ireo tanàna manana ny tantarany toerana manan-tantara rehetra eto Antananarivo ny fokontany Andranoro Anteroka. Fokontany izay misy ny rova nipetrahany Neny Beranoro, ahitana ihany koa ireo dobony mamba nanjavona nyty farany sy ny zanan'lahy Rakotonanahary na Rakotomaditra. Toerana izay mbola be mpitsidika amin'izao fotoana angataham-pitahiana sy fahasoavana. Araka izany, tantarany fokontany Andranoro Anteroka no entina aminao atao anatin'ny zanam-pandaharana fantaro ho an'ity alina ity Ndawary. Fokontany iray eo amin'ny 7 kilometatra avaratra andrefana Antananarivo, anatin'ny komuna Ambonivohitra Antehiroka, distrika Ambohidratrimo, faritra Analamanga vinavinaina olon'orina tamin'ny taona 1900 tanoandra Lovatsofina, ny fokontany Andranoro Antehiroka. Fokontany izay nonenan'ny Beberanoro no sady nampitondraina ny anarany ihany koa, amazanaka nangatany Randriantsira sy Ratsiory tamin'Andriamanitra azy, 20 taona taoriany nahazonana niteran'izy ireo an'ny be Rasoazananoro. Zao zany ny toerana misy an'ny Beranoro zany zao toerana zao. Iny Beranoro dia vehivavy. Ary amin'ny maha-vehivavy azay dia bebe zanaka Andria Tsirava sy Nimbe Ratsiory. Ary rehefa mipetraka teto amin'ny tanàna iro ray aman-drenindreo dia ray ny zazanaterany. Dia Nimbe Rasoazananoro. Iry zany nateraka izy mivady zany le Nimbe Rasoazananoro io. Io Nimbe Rasoazananoro io efa 12 taona niterahan'izy mivady an'io Nimbe Rasoazananoro io. Dia rehefa niteraka an'io izy lasa 12 taona zany Nimbe Rasoazananoro dia tsy niteraka atsony dadabe sy Nimbe. Rehefa tsy niteraka atsony izy dia nivavaka tamin'Andriamanitra, nangataka tamin'Andriamanitra Nimbe Ratsiory sy dadabe Andria Tsirava izy mivady zany. Mba hoe momena zaza satria dia zaza anankiray irery ny zanakay ozy izy zany izy mivady. Dia neken'Andriamanitra le fangatahana nataon'izy mivady zany. Kanjo tokoa ny nananjanaka zany Nimbe Ratsiory. Dia rehefa nananjanaka izy dia mipetraka teto amin'ny toerany ity, mbola tsy nisy anarany ity toerany ity. Fa mipetraka fotsiny teto izy. Dia teraka raha Nimbe Ranoro. Dia nasiana ny anarana zany le tanàna dia natao hoe Ranoro no anarany. Dia zay nahatonga an'ity anaran'ny tanàna ity hoe Andranoro, any bebe zany le tanàna. Anisany zazavavy tsara tarehy sady lava volo, taranaka vazimba tamin'izany fotoana iny Nimbe Ranoro tamin'ny fatanorany raha ny tantaratrany. Saika nalain'ny mpanjaka Andriana Mpimerina vady izy tamin'izany fotoana, saingy tsiraikitra ka lasa vady ny Andrianda Andriambolova, zandry ny Andria tsy mandafika ity farany taty aoriana. Izy mirahalahy ireo izay tamerina sy ekina ho razamben'ny foko Antehiroka. Nandritra ny fanambadiany Nimbe Ranoro sy Andriambolova tamin'izany fotoana, nisy ny fepetrana fady napetraky Nimbe Ranoro nandritra ny fanambadian'izy ireo, ka isan'izany tsy fahazona manonona ny teny hoe sira. No io faravan'ny fampanantenana io, nandao ny tokantrano ny Ranoro nitondra ny zanany Rakotonanahary na i Rakotomaditra ary nitsoraka tanaty rano anatin'ny oniny mamba. Antony heverana azy ho zazavavin-drano. Lasa toerana masina fanaovana sorona sy fangatana tsodrano, doany io toerana io avy eo ka mbola tsy dian'olona maro amin'izao fotoana. Tona siny toerana fisian'ny rano toy zany dia reny rano hoe zany ny toeran'le fanahy. Dia io rano io tena antondianan'ny olona eto Andranoro.
dia misaika amin'ny rano izy aloha dia misy moa zany ny didy sy lalàna mahazondry zareo hoe miakatra rova izy dia miakatra rova, misy moa zany tsy ahafahana miakatra rova dia eto amin'ny rano izy dia mandeha mody, manao ny fombafomba rehetrarehetra amin'ity toerana ity izy dia tonga izy dia mody. Ny rano hitantsika eto zao dia rano ny dadàna-kotona na Rakotomaditra dia ny ranony Beranoro. Mpianaka izy, mifampiteraka izy ny zanalady, izy ny reniny dia izay toerana rehetrarehetra misy anazy zany, misy an'ny Beranoro zany dia misy an'ny Rakotomaditra. Tsy mifidy, saika mandalo eny an-toerana mangatapitahina sy fahasoavana avokoa na ireo sokajin'olona ambany na ireo olona ambony na marary na tsia na nisy mamosavy mananolana sy ny sisa na avy eto amin'ny Antananarivo na avy any amin'ny faritra na avy any ivelany Madagasikara ihany koa. Ankoatra ireo tonga mangatapitahina, misy ihany koa ireo mahazo tsindrimandry avy amin'ny razana ka tonga eny an-toerana. Fiketindray moa zany misahanao menakavy amin'izao torinandro tombona ny lehibe izao satria tsinona ny asim-bolo zao ny Beranoromasina ka tonga ny ambatan-tenany mana masim-batana ary tonga mileparepa mitady maso indrindra fa hangatatra androany hangatapitahina. Eo ary izy efa vandio tamin'ny rano tsy manan-tsiny. Ratsy ny sakana sy mifanapitana ny ebena tamin'ny lafininina angatahana zany oka mbola araka amin'ny tany lasa andrano nandrony. Fa savana kosa mba hatolo ny ambatan-tena satria tsy ranon-drano foana nandrony fa raha manan-kery raha manan-kasina voatitsy ny herin'Andriamanitra rehetra. Raha ny endriky ny tanàna amin'izao fotoana, ny tombo ny ponina, mivelatra ny tanàna, saingy maloto ny tanàna amin'izao fotoana noho ny fanimbazimbana ireo fady maro samihafa ho hiatrany ny fanazavana. Fadin'ilay tanàna zany raha fadin'ny tanàna teto ange efa tsy vitany amin'izao fotoana intsony. Fa raha fadin'ny tena zany mandranoro zany tsy akarana siry zany raha ny taloha azonao, tsy akarana siry zany tsy akarana kisoa zany. Fa zao nefa ny efa tsy zany intsony ny tanàna amin'izao fotoana izao. Ny tompo tanàna moa manao tsinitsinina, ny vahiny koa manao ny ataony. Efa izay zavatra izay zao dia efa namany fandotoana nge zany. Efa tenenina hoe tsy azo ompiana kisoa ny tanàna, tsy azo ikaratsira fa ny Beranoro moa tsy dia hoe sarotiny tamin'izany zavatra zany fa nalohany fotsiny tonga dia niala tamin'ny tanàna. Na inareo mijery raha angamba anaka dia tena anisany hoe tena mitombo ny tanàna. Ary mitombo le tanàna, mitombo mimponina. Fa mitombo zany miaratsy fa tsy mitombo miatsara. Satria ny antony lazaiko aminareo dia izao. Le izy zany mitombo me maloto, mitombo me manota fady. Ho an'ny faritra misy ny rova sy ny faritra misy ny dobony ny Beranoro sy Rakotonanary na Rakotomaditra zanany, mbola voaratrana fady ny fidirany sira, kisoa, tongolo, paraky, sigara ary toka ao an-toerana amin'izao fotoana. Ankoatra ny asa mandrarany tsirairay, mivelona amin'ny fambolena toy ny persila sy salady amin'ny ankapobeny, misy ny zava-maniry hafa fa ihany koa fiompiana ny ponina amin'ny fokontany Andranoro Andihiroka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, manodidina ny 7 no namoany Inde ary manodidina ny 2 ny olona nafindra toerana vokatry ny horohorontany mahery vaika namely ny faritra antsinanana ny Indonezia androany raha nitatitra avy amin'ny sampanjaram-pirenena misana ny fitantanana ny losy sy ny voina any an-toerana tamin'ny 10 ora sy 20 minitra maraina ora any an-toerana no hitrangan'ny losy ary avy tao amin'ny ranomasina manodidina ny Nosy Floré no nisy ny fobeny. Diny maresaka iraisam-pirenena iny tompoko lahy sy tompoko vavy no entina manakatona indray izao fampalalamba avao izao ankasitrahina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mame fotoana anao any raha mpitso indray velomako tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy. Za présenté ny vava manomboka amin'ny 5 hatramin'ny 20 chevaux no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato nitro plus
Nitro LED tic-tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, mina mety amina. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.